Nataonareo andro antsika iresaka momban'ny Marimara. Costany Tansoy. Tadidinareo ve sa Marimara le série tamin'ny TVM le tsara be iny a. Tsara be zany ny série tena tsara indrindra hatramin'izay a. Zany Game of Thrones sy Casa de Papel, Bella Ciao zany tsisy dikan'izany Marimara ny tena top Marimara, tsisy mbola nananika an'le tamin'ny Marimara. Zay Marimara forever. Dia ho an'izay mbola tsy nahita Marimara dia tantaraiko aminareo kely izao a. Ho an'izay efa nahita niaraka nijery tamin'ireny fotoana ireny a. Ampatsiahiviko anareo rehefa milay Marimara. Con mis abuelos crecí yo en un lindo y cálido mar. Marimara zany a, vehivavy manitra be mihitsiny a. Dia miara-mipetraka amin'ny bebeany sy dadabeany zareo eny amoron-dranomasina eny zareo no mipetrapetraka. Dia zareo a tsisy hohanina. Dia lasa le Marimara io a nandeha nangalatra tany an-tranon'le hoe Sergio Santibanez. Dia Sergio Santibanez ireo zany a mpanan-karena be mihitsiny. Dia ny tranony zareo ngeza be dia manana soavaly. Dia ny soavaliny zareo mbola manana soavaly. Dia lasa zany le Marimara nangalatra tany dia tratra tany kala. Dia tany ny fanenany tamin'ny Sergio be volo-tratra. Dia herinandro tao aorianan'izay angamba ry zareo tonga dia nivady. Tsy lany fotoana mihitsy kala aina milalao am-papy. Dia avy eo izy nandeha nifindra nipetraka tao an-tranon'ny Santibanez mianakavy tao amin'ny mpanan-karena. Dia teo amin'izay nanomboka ny tantaran'ny Marimara. Satria mantsy Sergio miara-mipetraka amin'ny dadany a. Dia miara-mipetraka amin'le renin-keliny le vadin'ny dadany Angelica. Dia io Angelica io tena ratsy lomovezy. Dia tena nampijaliany mihitsy raha nga Marimara nampijaliany le Angelica io. Tena mafy ny nahazo amin'ny Marimara za tena narary mihitsy ny foko. Dia hitanareo tena nampiana ny tsy fihinana mihitsy le Angelica. Hitanareo zao zany le tantara nitondra bracelet zany le Angelica io. Dia hoe omeny amin'ny Marimara ty bracelet andreo izy. Dia falifaly ery zany Marimara. Kay natsipin'le Angelica tany anaty ranom-potaka le bracelet. Izy amin'io any ambony soavaly a. Zareo be soavaly be. Dia hozy izy hoe raha tiandreo bracelet io dia alaivindre amin'ny vava ao anaty ranom-potaka ao. Dia inona fa dia ino tokoa le Marimara dondrina be mihitsy. Tena dondrina nalainy tamin'ny vava tao anatin'le ranom-potaka be le bracelet kely. Kely izy amin'io na ranona paonina riana teo na inona. Dia inona hozy izy nareo mbola tsy tapitra teo fa hory Marimara tao Egypta. Mbola nendrika endrehana koa kala Marimara hoe nangalatra an'le bracelet le nalainy tamin'ny vava tao anaty ranom-potaka. Dia nigadra ndraiky ala mampalahelo be. Dia izy any ampigadrana mbola nidoran'le Angelica koa le trano kelin'le le papisy mamian'le Marimara tery amoron-dranomasina may tao daholo izy roa. Dia Angelica zany tonga dia Tenerife. Dia mbola nisarahan'le Sergio koa le Marimara izy any ampigadrana io zany. Lasa le Sergio nandeha mpa. Tena zany hoe fijaliana. Fa avy teo amin'izay kosa niary any nivoaka tao amin'le figadrana amin'izay Marimara. Dia lasa izy nandeha tady asa tany amin'le rangam-panan-karena be izay izy a. Dia tao izy nanao mpiasa 30 taona nanao 15. Dia kay avy eo kay dadany kay io panan-karena be io dia lasa panan-karena be mihitsy Marimara. Tena panan-karena. Dia lasa manja be mihitsy izy a. Dia ny anarany lasa hoe Bella Aldama. Bella. Dia lasa amin'izay izy nanao vengeance ny Angelica mianakavy amin'izay. Nataony ninany tsy fihinany koa.
Esa misma expresión que tienes tú ahora, debí tener yo. Te statit kțulân tău anelan se van sa fut pe dorsareue. Te sunt fadiani Sergio Santipanes pe vulceaca. Te senta tara marimar va lava pe mandam me cabe. Fan fean leizuen mangia. Posibil la sa